dia taterina moa zany a no ny nisotro ronono dia mba hoe minona an'le fotoana fa tsy petrapetraka fotsiny ianao a dia teo tonga le anina hoe maninona moa zany raha mba hoe mamorona dia teo no nanomboka le izy zany za koa no namorona le dôme double valo eto Madagasikara dia amokatra émission télévisée amina télévision privé ny anaran'io émission io a Letchi parce que raha tena lavaina le anaran'le émission dia des lettres et des chiffres. Gabriel Razakavola moa ny anarako raha mitaona moa zany a dia efa mahery ny fitopolo za koa no namorona le dôme double valo eto Madagasikara. Dia taterina moa zany a no ny nisotro ronono dia mba hoe minona an'le fotoana fa tsy petrapetraka fotsiny ianao a dia teo tonga le anina hoe maninona moa zany raha mba hoe mamorona dia teo no nanomboka le izy zany namorona anankiray karazana kilalao anankiray a jeu de chiffre tamin'izay le kakuro rehefa avy eo namorona mot croisé tamin'ny 2008 zany nitombohan'le hoe famoronana kilalao-tsaina dia tamin'ny 2011 nanomboka nitady fiarah-miasa amin'ny gazety maromaro. Namorona ndraiky hoe maninona Aramasinina club eto Madagasikara nanomboka tamin'ny 2015 zay zavatra zay dia natao anarany hoe me loisir izy le me a fanalavana azy Madagascar éducative système et loisir zay zany dia ahitana kilalao-tsaina maromaro zavatra anatiny eo. Ny targetranay tao amin'le club dia rendre une personne plus intelligente qu'il ne l'est pas bilingue aloha le zavatra hoe tsy anaovana amin'ny teny gasy tena ranoray a tsy izy mitady ny exportation le zavatra atao. Dia amin'izao fotoana zany ny me loisir dia amokatra émission télévisée misy telo samy hafa izy ireo amina télévision privé telo samy hafa eto an-toerana. Ny voalohany dia hivoaka amin'ny 2 mars 2026 zany andro alatsinainy izy io. Ny anaran'io émission io Letchi parce que raha tena lavaina le anaran'le émission dia des lettres et des chiffres. Dia io émission io misy manche anankitelo candidat anankitelo no milalao amin'ny voalohany dia mampiasa ordinateur portable anankitelo zany zareo. Misy jeu anankiroa zany lalaovina eo la diagonale sy ny camire. La diagonale dia mot croisé dia le camire hoe case mirindra fa amin'ny teny frantsay izy chiffre croisé na amin'ny teny japonais izy kakuro. Maimaimpona zany fandraisana anjara sy fialovana azy nefa misy loka ho an'ny rehetrarehetra zay manao izy zany na le mihitsana voalohany amin'ny première manche na le mihitsana faharoa amin'ny deuxième manche na le finaliste. Dia le émission faharoa zany malagasy enina amby roapolo izy amin'ity après le malagasy enina amby roapolo dia misy an'le la intello